Ry havana ho ampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakarivo izay ry Tompo Ray Neza eny an-danitra, satria afaka miantso ny anaranao indray amin'izao maraina vaovao izao. Mino izay ary Tompo fa ny fiainanay rehetra dia ho tarihanao koa omeo fo tsotra izay mba hanjakanao Tompo amin'ity tontolo andro ity sy mandritra ny androm-piainanay rehetra. Mamondrafo aminay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, misaotra ny Tompo isika fa nomeny ny volana May ary dia mankasitraka ny Tompo amin'izay nataony tamin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fiainan'ny isan-tokantrano, isam-pianakaviana izany ary ny fiainan'ny fiangonana, eo ny asa, ny fianaran'ny ankizy, isaorana ny Tompo daholo izany. Isaorana ny Tompo fa nomeny ny lohahevitra iny isika mitari-dalana amin'ny fanahy masina, ahafahantsika mandroso hatrany amin'ny fanompoana azy, ary indrindra hanana finoana sy hatoky tanteraka ary hiorina amin'i Jesoa Kristy ny finoantsika mba ny fitarihan'ny fanahy masina. Misaotra ny Tompony amin'izay azony fampizarana rehetra tao anatin'izany. Fa ankehitriny izany tsika dia misy mahatoky fa raha sitrapon'ny Tompo koa dia omeny ny volana vaovao, volana Jona indray manomboka rapitso, sady alahady voalohany izany amin'ny volana no andro voalohany ihany koa amin'ny volana ry havana. Dia lohahevitra vaovao indray ny iainantsika amin'ny Tompo ny fahefana. Izay heverinay ry havana fa tenin'Andriamanitra mimpana amin'izany lohahevitra izany ka ho toriana rapitso alahady ary dia arak'izay hita ao amin'ny tantara faharoa toko 220 ny andininy 19 tapany farany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampahalavo. Amen. Toy ny mahazatra ry havana dia miditra amin'ny sivy isika eny amin'ny plateau. Dia amin'ny alahady voalohany amin'ny volana azy dia misy fandraisana izany rapitso. Dia mangataka amin'ny Tompo isika mba ny fanahy masina hanomana antsika tsirairay avy, vatana, saina, fo fanahy mba ho vonina indray handray ny tenin'ny Tompo ary handray ny sakramenta masina mba hahazoantsika fahasoavana ao anatin'izany. Ry isaky ny alahady voalohany amin'ny volana Jona koa anefa dia natokantsika ho alahady hitondranam-bavaka ny firenena malagasy sy ny tanin-drazantsika Madagasikara. Koa dia efa hiomana amin'izany koa isika ry havako, mangataka amin'ny fanahy masina satria tsy fantatsika koa izay vavaka atao. Koa dia fanahy masina ny hanolotsainantsika mba hahazoantsika mivavaka ho an'ny firenentsika ary mivavaka ho an'ny tanin-drazantsika ihany koa. Dia an'ny Tompo ny fahefana. Tantara faharoa toko 10 andininy 19 tapany farany. Amen. Vavaka ary sika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao izay amin'izay valim-bavaka sy nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy nandritra ny volana May. Misaotra indrindra Tompo. Ary ankehitriny indray dia raha sitraka ao dia omenao anay ny volana vaovao, volana Jona manomboka rapitso. Eny misy mahatoky izay Tompo fa toy ny efa nataonao hatramin'izay dia mbola hanehoanao koa ny fitahiana, ny fahasoavana, ny famondram-po ary ny fitiavanao ny fiainanay. Fa izay dia mangataka aminao hatrany mba omenao fo tsotra, fo endry, tsy maditra Tompo ary manaraka ny teninao. Dia anaiky ho tarihan'ny fanahy mandrakarivo izay ary hiorina koa amin'ny finoana sy ny fahatokinanao ry Jesoa Kristy. Vavaka izay ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra miara-miasa hatanteraka amin'ny fampivavahana rapitso araka ny andraikiny avy ary araka ny anarany avy. Dia ianao hanomana azy ireny amin'ny alalan'ny fanahy masina Tompo mba hiara-miasa aminao teo vonona hatramin'ny fotoana rehetra. Ary mivavaka koa izay ho an'ny kristianina tsirairay avy, na kely na lehibe, ny fanahinao masina koa hanomana azy ireny mba ho toy ny tany tsara vonona indray ny teninao fony Tompo, mba ho hainay mampiatra sy mivelona amin'ny teninao ary isan'andro. Ho voninahitry Jesoa Kristy irery ihany. Amin'ny anaranao naovana izany vavaka izany. Amen. Teo aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.